teny moa zay ny ara-pahasalamana fanabeazana amin'ny école indrindra am'le resaka ara-sakafo am'izahay mipetraka eto satria tsy ampy zay ny ara-sakafo indrindra tena tsy ampy famatsina zahay eto nefa nafindra niala amin'ny tanina ihany tonga eto zay ovy ne nyohanay agnatin'ny 2 mois zay ovy ala mbola mitoy zany fampijaliana de fampijaliana zany le promesy vola tinendrozy hoe zao zahay zao vao henina tagny hoe rehefa tonga any nareo de mena vola fitoetsy ampiasaho ho ataonareo sopo-tsakafo rehefa tonga aty de tsy hita zay valolaly zao ro tambin-tsakafo zao zay vao tonga. tetik'asan'ny filoham-pirenena Titre vert Ankilimanitsy Bezeky izay indray no voaboasintsika atao anatin'ny fandarana Ravaly Jona avitra sy ranavy manana onja lalaina no miaraka amintsika atao anatin'ny fanolorana miaraba ny onja lalaina miaraba ny avitra Menabe Antimena anisan'ireo faritra arovana sokajy fahadimy potik'ireo teviala sy ny volon-katsaka tsy ara-dalàna izay ataon'ireo mpifindra monina avy any atsimo ny nosiny iarovana ny faritra sy ho fitsinjovana ireo mpifindra monina ao aminy natsangana ny tetik'asan'ny filoham-pirenena Titre vert Ankilimanitsy Bezeky tetik'asa famindrana ireo mpifindra monina ao anatin'ny faritra arovana ity tetik'asa ity fianakaviana 500 no kasaina afindra ka hanamboarana trano fonenana 500 izy ireo eo ihany koa ny sekoly ny hopitaly ny fotodrafitrasa azona rano fisotro madio toerana ambolena ary omena tosika arabola ho fanampiny ihany koa izy ireo ny volana maritsa 2024 no nahazo fankatoavana tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny tetik'asa Titre vert Ankilimanitsy Bezeky raha toa ka efa tamin'ny taona 2024 no tafatsangana tamin'ny alalan'ny fanapahana no raisin'ny governoran'ny faritra Menabe ity tetik'asa ity nanome tany 9 hektara zaraina ho faritra 12 afaka mandray fianakaviana 70 ho an'ny ministeran'ny fambolena mpitantana ny tetik'asa kosa ny fanjakana foibe natomboka tamin'ny fanentanana ireo mpifindra monina ny tetik'asa tamin'ny volana maritsa ka hatramin'ny volana me 2022 isan'ny mpiara-miombona antoka amin'ity tetik'asa ity ny USAID amin'ny alalan'ny USAID mikajy vao tamin'ny fotoanan'ny fanentanana dia misy tamin'ireo fianakaviana mpifindra monina no tsy narisika akory sy resy lahatra tamin'ny tetik'asa noho ny fiovaovan'ny olona mpiandraikitra izany vokany nitarina tamin'ireo fokontany manodidina ny alarovana ny fanentanana entina hatrarina ny tanjona dia ny famindrana fianakaviana 500 trano telo tamin'ireo 500 no vita ny volana aprily taona 2022 ary tsy ireo mpifindra monina no kendren'ny tetik'asa no mipetraka tao amin'ireo trano ireo fa ireo mpitandro ny filaminana mamita iraka fohy any an-toerana ny taona faharoa ny ampiro amin'ny 30 ireo trano vita izay nampanantenaina entina handraisana ireo mpifindra monina 200 ihany anefa no nanaiky ifindra an-tsitrapo any amin'ny toerana misy ny tetik'asa ary na ireo nanaiky aza dia mahatsiaro voafitaka sy natao sestany zavatra roa ny voalaza fa nahasarika azy ireo ifindra ao Bezeky ny toana arabola sy ny fahazona ny tany fambolena velo taraina anefa izy ireo fa tsy araky ny nampanantenaina tany am-boalohany ny toana arabola nomena azy ireo 2 hetsy ariary no voalaza fa ho azo ny enatra amin'ny 2 alina sy 2 hetsy ariary zany tamin'ny fanomezam-bola fahatelo nanohitra avy hatrany ity voalaza ny mpifindra monina ity ny iray tamin'ny tompona andraikitry ny tetik'asa ankoatra ny olana arabola anisan'ny mampitaraina ny mpifindra monina ihany koa ny haitany ka mahatonga ny tsy fisian'ny sakafo mbola lavitry ny nampanantenaina ny zava-misy ao Bezeky ary tsy ampy ny 500 isanjato ny trano fonenana nampanantenaina no efa vita tsy mbola tafatsangana ihany koa ny sekoly sy ny hopitaly mampitombo ny ahay mpifindra monina ihany koa ny fikatona ny tetik'asa USAID mikajy izay tena nitondra ny ankabeazandreo toana sy trandro-ponina etsy andaniny mbola afaka efa taona vao omena ireo mpifindra monina ny tany 2 hektara nampanantenana azy ireo manjavizavy ny hoavin'ny tetik'asan'ny filoham-pirenena Titre vert Ankilimanitsy Bezeky velo taraina amin'ny fahadisom-panantenana ireo apahana mpifindra monina nanaiky ifindra ny sitrapo tsy tratra ny tanjona dia ny amindrana mpifindra monina 500 hanao ahoana ary no avindreo nanaiky ifindra monina an-tsitrapo inona kosa ny toyiny ho andreo tsy narisika kanada ary hanao ahoana no avin'ny faritra arovana Menabe Antimena izay miapotika noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna izay ny mamarina iny fandarana iny
fanadihadiana momba ny tetik'asan'ny filoham-pirenena Titre vert Ankilimanitsy Bezeky aza-donoina manaraka ireo fanadihadiana samy hafa amin'ny trano kala-pifandraisana www.malina.mg mametraka ny mandrapitafo.